Ambifalena no iarabananao izay manaraka izao fandarana izao ary mirary ny fiadanam-po anao mandritra ny ty fotoana izay rahantsika eto ity. Andeha atombotsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izao. Ka manasanao anondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Ny dera sy ny laza ny vonala dia atolotra ho anao ry raina ny lanitra sy ny tany. Tompotompo mpanjaka ny mpanjaka may fanjavatra rehetra. Ny tsy fahafezana fisainana ka mahatonga no tenatrena ka tanina fona aminao zany ankehitriny. Misaotra anao satria mbola afaka manohy izao fandarana izao izahay. Fezy ny fisainanay mba hifantoka ary ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fananomasina ampafantatra anay ny sitraponao ary tario izay anaiky izany ka hitondra fiainam-baovao anay izany. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen. Anisan'ny tena sahiran-tsaina tokoa isika amin'izao fotoana izao ny amin'ny firesahana hoe faratsy-pitondran-tena ny olona. Ambaratsika ombenimeno fa mpanota isika ary mampanota dia misy fodim-pisainana ratsy ao anaty ao. Ary io fodim-pisainana ratsy io dia io nge no miteraka an'ireo tsy fiankazahoana, ireo zavatra manahirana rehetra ireo. Andeha soratra masina no hanampy antsika amaly ary mahatonga antsika afaka hatakatra ny toe-javatra misy eo amin'ny fomba fifandraisan'ny olona amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Andeha resika raha ny ao amin'ny Timoty faharoa, Timoty faharoa toko fahatelo dia vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany. Timoty faharoa toko fahatelo vakina manomboka amin'ny andininy voalohany. Dia izao ny lohateny eo: ny amin'ny fiemorana any am-parany any. Ny amin'ny fiemorana any am-parany any. Andininy voalohany. Fa aoko fantatrao zao fa any am-parany any dia hisy andro mahaory. Aoko fantatrao fa any am-parany any dia hisy andro mahaory. Zany hoe Baiboly zany dia efa miteny mihitsy hoe any am-parany any dia hisy andro mahaory. Ary zay mampatonga ny olona hoe ory anie ny olona amin'izao fotoana izao hoe. Raha ny soratra masina zany resahana aloha dia hoe ory. Fa tsy mbola mandalo anatina fahoriana. Fa ory. Ka le hoe ory anie dia misy zavatra mampahory. Ka ina le mampahory dia eo mihitsy. Satria rehefa ory ny olona dia zao lasa miteniteny foana izy. Raha maneho atezerina moa izy dia tena tsy voafehany ny fomba fiteny sy ny fomba firesana. Fa jerentsika hoe inona ary ilay zavatra mampahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina miteny ratsy, tsy manora isy ireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikeloka, tsy mahom-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kriana, mpihebohebo. Zany hoe izay zavatra ny tany saina rehetra zay zany zao dia toetra hita eo amin'ny olona. Ray farafahakeliny, ray farafahakeliny. Zany hoe manana ray amin'io tsirairay avy, zay mampanota antsika. Fa le izy dia hoe tia. Io nge rehefa tafiditra ny ota dia tsisy mahafantatra zany tena fitiavana zany tokoa. Fa fitiava-tena, fitiava-tena, ny ny hoa. Dia zao rehefa tsy tanteraka le dia io ory izany hoe ny mampahory zany dia avy amiko ihany ny mampahory dia tsy inona fa ny tsy fantanteran'ireo filana izay ny zava-doza mantsy dia izao ity tontolo ity ny nametraka filana. Dia voalohany indrindra aloha fitiavam-bola. Ary zay hoe mampatonga ny amin'izao fotoana zany raha vao manam-bola be tonga dia misy manafika. Raha vao hita hoe misy vola eny am-pelantanana eny dia tonga dia vao avy ny mpangaro paosy. Izany hoe ity vola ity zany misy zavatra manitinao. Fa mahakasika ny vola io nge dia izao nge ny ambaran'ny soratra masina. Timoty voalohany. Izao ny ambaran'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany toko fahenina. Ny andininy fahafolo. Dia izao voalazany teny. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra.
koa ny sasany zay fatrapitady izany de efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanirona ny tenany tamin'ny alailobe. Eto zany de hoe lay fitiavam-bola. Izy io moa zany fitiavana no iresahana azy, zay mivombolana malagasy. Fa raha amin'ny teny vahiny izy io de tena mazava tsara ny ilazany azy fa le fitiavana eto. Satria araka ndresantsika hoe fitiavan-tena ny oa zay le ratsy be. Tsy ny vola zany akory no ratsy fa zay ny teny hoe ny fitiavam-bola ny resahana eto. Kanefa amam-panota de io no napetraky ny devoly ao, lay fitiavam-bola. Fa vola azonao ampiasaina. Fa rehefa tafiditra ao amin'izay fitiavam-bola izay, ao lay zava-doza. Satria zany no fitiavan-tena, ka rehefa ao le fitiavan-tena de zavatra rehetra ilain'ny tena. Ka eto zany ny tena zava-doza amin'io de le fitiavam-bola diso tafahoatra. De nge indray ohatra isika. Ary indrindra mantsy hoe mba hahafahana mba mahatakatra an'ireny fomba fiteny sy fomba fihetsika misy ireny. Iny misy ankizy kely tonga avy any. Mba mivola ramose. Dalina mandeha any. Nefa atao posiko misy vola. Satria misy zavatra hovidiko ka raha nombinako omeko an'ilay zazakely de tsy ho azoko le izy. Zay anankiray. Na izaho mihitsy no efa mifoka efa tsy manana fo miantra intsony. Ka zay raha vao tsy manana fo miantra tonga de manaona ny fomba fiteniko. Ka eto indrindra zany hoe ay zany aty amparany aty. De mazava ho azy zany fa io zany de manam-pirofo fa miainao anatin'ny vaninandro farany isika. Satria ny toetran'ny olona efa io, izay toetrany eo aminy zay io no mampahory azy. Ka raha tsy afaka izy zany am'izay mampahory azy zay dia tsy tafavoaka. Ary io le anajambany devoly io. Le zavatra mampahory. Reo olona manam-bola be reo anie amin'ny fomba ilazana azy amin'ny teny vahiny miliardera. Tsy manana fiadanam-po nge izy reo. Tsy manana fiadanam-po. Ary eo indrindra ka ny olona rehefa tsy manana fiadanam-po de tsy hahianina eo fomba fitenina, fomba firesaka izay ampaherin'ny hafa. Ary zay le vitaka. Ka io tsy fananana fiadanam-po io dia ahatonga ny olona tsy ahony tena fa de hitady mihoatra. Ary izay fitediavana mihoatra izay dia famitahana. Ary ny devoly mihitsy no tena mamitaka. Zao anie ao anatin'ity arety mandringana ity fa betsaka anie ireo manaka atao manamaizy azy maty. Ka lay vola be nananany ve naharo azy tamin'ny Covid. Ary zay indrindra hoe io tsy fahazahoana antoka io zany de manova ny fomba firesaka, manova ny fomba jery. Ka io zany le fitaka ataon'ny devoly mametraka filana. De tsy filana ara-boajanahary fa filana amin'ny filana eto am'izao tontolo misy atsika izao. Fa inona moa zany zao no tena mba tediavin'ny olona eto amin'ity tontolo misy atsika ity. Inona ny tena mba tediaviny ary mahatonga azy ho sahirana eo anatrehan'ny toe-javatra misy atsika. De zao ny ao amin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko faharoa andininy ny fahaenina ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faharoa andininy ny fahaenina ambin'ny folo. Fa ny zavatra rehetra am'izao tontolo zao de ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka moa zao fiainana zao de tsy avy amin'ny ray fa avy am'izao tontolo izao. De ny melohan'io de eo amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eto am'izao tontolo zao. Raha misy olona ty zao tontolo zao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Ary zay indrindra nosoloana
lay tena fitiavana any Kristy zany no soloana fitiavana an'ity zao tontolo zao ty, ary zay le zava-doza. Zay le zava-doza. Tsy lay vola akory no mampidoza, fa lay fitiavana diso tafahoatra an'lay vola. Lasa miankina amin'ny vola. Araka nambarako teo hoe mpanankarena miankina amin'ny vola nefa maty de natao izy le vola. Zava-doza am'ireny ange de edina lova e, miedina ny lova rehefa maty lay olona. Ary eo indrindra hoe lay famitana izany. Ameny mpanjaka an'izao famezinany zao, de tsy hitady an'lay fikatsana an'lay fanjakan'Andriamanitra. Tsy lay fikatsana an'lay firaisana amin'i Kristy iza ao ihany no ahatonga anao any na fiadanana. Afangaron'ny olona mantsy ny fiadanana sy ny fahasambarana. Ny fiadanana de Kristy irery ihany no afaka manome an'izay, mbola lalaintsika zay. Fa ny fahasambarana kosa zavatra mielona. Mandalo, matateraka an'lay filahana fotsiny de matsiaro sambatra vetivety eo, fa tsy maharitra iny akory. Ary zay mahatonga ny olona be fanahiny. Mananjo zavatra hoe manahy, resantsika tany am-piadohana, mananjo zavatra hohanina, mananjo zavatra ho tafina, manahy ny ho avy, tsy azo antoka ny ho avy. Ary zay tsy fahazahoana antoka izay de mameraka toe-tsaina de eo misy fiatraikany any amin'ny fomba firesaka. Zay mantsy hoe rehefa tsy raha vao mivady tsy mifampatoky de tsy mety fifandraisana, tsy mety fifampiresana, tsy maintsy mifampikitakita. Na maneho na miteny hoe fitiavana ary de tsy mahay mifampiteny fitiavana de tsy maintsy amina fomba fiteny izay tsy mifanaja intsony. Ary eo indrindra hoe zay le hoe amam-panota. Ary le hoe amam-panota dia lasa tsy manana fahatony-tsaina intsony. Kanefa de ao amin'ny Kristy irery ihany no azahoana zany. Toetsika lay teny ao amin'ny Timoty faharoa teo. Timoty faharoa toko 7 any amin'ny 4 tapany manaraka zany. Tia ny fahafinareta mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary zay indrindra lay fitadiavam-pahafinareta zany napetraka ty tontolo ty ao anaty. De lasa io ny tadiavana sy katsahana. Kanefa iza nahazo fiadanana tao anatin'ny fahazahoana zavatra mety tontolo ty. Ary reny rehetrarehetra reny de mahatonga ny fomba firesaka sy ny fomba fiteny tsy hety intsony. Ho an'ireo mpivady izay tsy mifankatia, famerenana zany anie tsy voaverina vetivety. Raha ohatra ka miverina milamina ny fomba fiteny sy ny fomba io tsy vita vetivety. Zavatra rehefa simba de tsy maintsy mila fotoana ihany koa merenana zany amin'ny laona. Fa de zao Kristy irery ihany no afaka hanovany fo. Izy irery ihany no afaka hanampy eo amin'ny fiatrehana an'ireo toe-javatra maro samihafa. Satria ny toetra de asan'ny fanahy fanovana ny toetra. Tsy sasan'olombelona io. Tsy sasan'olombelona io. Fa fiasan'ny fanahy tanteraka. Ary zay fanahy izay miasa ao anaty zay. De ny asan'io fanahy voalohany indrindra de mitarika an'io lahatsapa ny zavatra tsy mety. Deo jerentsika voalazan'ny Jaona. Jaona toko 5:10. Jaona toko 5:10 de vakitsika ny 9:9. Jaona toko 5:10. Ary raha tonga izy de ampiaiky zao tontolo zao ny fahotana. Asan'ny fanahy tanteraka zany mampiaiky ny fahotana. Ka raha vao tsy mbola tonga am'izay fibebana sy fikekeloka izay de zao mbola ao le zavatra mampahory. Ka ny mampahory de le filana atao anazy zay napetraky ty fiarahamonina ity. Le fitiavan-teny, fitiavana zavatra rehetrarehetra zao. Fitiavam-boninahitra. Ny olona rehefa tsy mena voninahitra mahay teny mazana be ny fomba fiteniny. Rehefa tesitra moa de tsy hay intsony ny teny vararaka zay ho alefany eo. Ka mila ny fahazavan-tsaina omeny Kristy. Mila ny taridalana tanteraka zay omeny Kristy mba hahatonga anao hatsapa fiadanana. Te hanome fiadanana ho anao Jesosy. Fa mila tolotra ao anazy ny fonao anaka. Hatoloina ny fonao. Rehefa tolotra ao an Jesosy tanteraka ny fonao de izy mo hanamboatra an'io. Ho afaka le tendrim-po. Satria rehefa tsy mahafehy tendrim-po de teny izay tsy mampahery. Fa rehefa amin'ny Kristy de izy ny anaovany zany rehetra. Ka rehefa tolotra ao azy ny fonao, mipetraka eo am-pelantanany zavatra rehetra de izy ny andamina an'izany irindra avokoa. Na ny fifandraisan'ny mpivady indray amin'ireny zanaka, ny ankonana tsy mifankahazo rehetra zao de irindra sy ilamy satria iova ny fomba fiteny
sy ny fomba firezako tanteraka aminao anie zany ka tonga anao atsapa ny fanatrehan'i Kristy eo amin'ny fiainanao. Isaorina anao nanalaka ny fandarana andeha ho faranatsika amin'ny vavaka izao fiarahantsika izao. Jesosy malalo. Mahampanota dia tena tsy mahafetena, tsy mahafeny fomba fitezona ary misy akony any amandiny eo ampivady eo amin'ny zanaka, eo amin'ny fianakaviana Jesosy malalo. Ampio mba hafehany zany hoe ka aoka hotohinao ny fo mba tonga amin'ny tena fibebahana marina, ho toritory sy angorakoraka ka afaka hiaiky ny fahotana mba hananana an'ilay fo vaovao izay tianao iainana ka ho vahaolana eo amin'ny olam-pifandraisana amin'izao fotoana izao. Ireo izay reraka am-po-kivy dia ampahireo izy ireo ary eo ka tsapa ny fanatrehanao eo amin'ny fiainan'izy ireo. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no mivavaka. Amen.